Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Mifanarafana no iarabanantsika satria ty faran'ny herinandro sabotsy fa 17 ny volana desambra ity dia manonona fiadanan'i Jesosy amintsika ny mofinaina voalahatra dia ny bokin'ny oabolana toko 10 oabolana toko 10 andininy fa 7 ka hatramin'ny 7 oabolana toko 10 andininy fa 7 ka hatramin'ny 7 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Izay fatrapilarena dia mampidi-doza amin'ny ankohonany fa izay mankala kolikoly no ovelona. Ny fon'ny marina mihevitra vao mamaly fa ny vavan'ny ratsy fanahy kosa miboiboika faharatsiana. Jehovah dia lavitra ny ratsy fanahy fa ny fivavaky ny marina no henoiny. Ny tarehy miramirana mahafaly ny fo ary ny filazantsoa mamelombelona ny taolana. Ny sofina izay mihaino anatra mahavelona dia miara mitoetra amin'ny endry. Izay mandahanatra dia manari-tena fa izay mihaino fananarana no mahazo fahalalana. Ny fahataoranan'i Jehovah dia fananarana mampahendry ary ny fahinitretena mialoha ny fisan'ny ratana. Ray Masino manomasinana ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny boky oabolana dia boky izay mirakitra fahendrena ary fahendrena izay nateraky ny fiainana ela, nateraky ny fifaneraserana tamin'ny tenin'Andriamanitra ka niainana izany tao anatin'ny fiarahamonina. Fahendrena izay nateraky ny fahataoranan'Andriamanitra sy ny ainana ny fahataoran'Andriamanitra tao anatin'ny fiainana sy ny fiarahamonina. Raha ohatra tsika ka mametra-panontaniana amin'ny boky oabolana dia hoe ahoana moa no azahoana fahendrena? Dia tsotra ny valiten'ny oabolana, fanarahana ny tenin'Andriamanitra ary fahatahorana an'Andriamanitra. Ireo zavatra roa ireo, fahatahorana an'Andriamanitra, fanarahana ny tenin'Andriamanitra izay manjary toetra, fankatoavana ny mpiarabelona, fankatoavana ny ray aman-dreny, fanajana ny mpiarabelona, fanajana ny mpitondra. Zandrindrany dia asehon'ny boky ny oabolana. Dia amin'ity boky oabolana ity arany dia afaka manakatra tsika ahoana ny fitaizana ny olona olon-kendry azy. Raha ohatra ka mamaly izany fanontaniana izany tsika na dia ao anatin'ny tokotanim-ben'ny protestanta ara dia mazava misy dingana telo. Misy dingana telo ny ananana ny fomba fanabeazana, ny fomba fitaizam-panahy ny mpino mahatonga azy ho lafaka mijoro vavolombelona. Teo amin'ny tantarany ataontsika hoe ny protestantisme na teo amin'ny tantaran'ny protestanta amin'ny ankapobeny dia mizara telo mazava tsara mihitsy ny hoe fomba hanefena ny mpino mba olona ho vavolombelona izy. Manomboka any amin'ny réforme izany no resahantsika eo any fa tsy mpivavahana ny taonjato faha 12. Tsika tsy miresaka ny protestantisme aty ambadiky ny taonjato fa 20 satria ny protestantisme aty amin'ny taonjato faha 20 dia efa nisy zava-baovao ihany ny fomba fijeriny. Tsy hoe diso akory fa nisy fanavaozana maro samihafa satria ny fiangonana dia mihavao saingy raha amin'ny ankapobeny nefa dia reto dingana telo reto ihany. Voalohany dia ny fitaizana ny olona araka ny tenin'ny boky oabolana, hamantatra ny tenin'Andriamanitra, hamantatra ny sitrapon'Andriamanitra. Raha jerena amintsika protestanta dia FZKM ohatra na ny FLM dia na ny anglikana koa raha izay ihany dia ny dingana voalohany indrindra dia ny fiainan'ny olona dingan'ny mpino dia izao fianarana sekoly alahady, fianarana ny tenin'Andriamanitra. Ny dikany hoe fianarana sekoly alahady teo amin'ny tantaran'ny fiangonana manomboka any amin'ny taona sekoly alahady mantsy teraka tamin'ny taona 5valopolo zay tetsy sekoly FZKM zany io. Raha ny tantarany dia teraka teo teo amin'io Ambojahitovo avaratra ankehitriny io. Zany hoe io voipiraisany io tao nanombohany ny hoe sekoly alahady voalohany. Amin'izao endrika hitantsika azy zao satria talohan'izay ny LMS nampianarana sekoly alahady ihany fa tsy dia tahaka izay loatra fa io sekoly alahady araka ny endrika hitantsika azy io dia ny Frentsa no nitondra azy.
ny frenjy no nitondra azy marina fa ny LMS efa nanao sekoly alahady taloha fa tsy takan'izay endrika ny hitantsika azy ankehitriny fa ny sekoly alahady zay endrika hitantsika azy ankehitriny io ny am'kapobeny dia aty am'y taona 5 izay ny frenjy io tsika teo no napiditra azy tao anatin'ny fiangonana tamin'ny fotoan'andro dia nihitatra moa izy io satria sy ny frenjy de fikambanana isan'ny taiza tanora zay raha teo natonga ny hoe Ambojatovo satria toerana nitezana Zatovo fohitriny Zatovo nahatonga Ambojatovo fa tsy Ambojatovo koa anaran'io tanàna io taloha fa natao hoe Andranon'Ambo fa satria nisy frenjy teo dia ny frenjy zay nanorina ny sekoly Paoly Menona Trananio na eo ataontsika hoe Vohiporaisan'io no nahatonga ny hoe Ambojatovo an'Ambojatovo dia otsika hoe ndigana voalohany am'izay fitezam-panahy ny mpino de ny sekoly alahady zava-dehibe ny antsoina hoe sekoly alahady inona moa ny tanjon'ny sekoly alahady ray ihany ny tanjon'ny sekoly alahady raha tena jerena teo amin'ny tantaran'ny fiangonana tokana ihany tsy misy be dehibe tokana ihany de zao mamaly ny fanontaniana hoe inona ny lazainy io baiboly io inona ny tantarainy io baiboly io inona no zavatra ambaran'io baiboly io zany hoe ny sekoly alahady de fitaizana ny ankizy sy ny tanora mba ho tia ny tenin'Andriamanitra mba hamantatra hoe inona ary ny tantarainy ny baiboly tsy tokony hiala amin'ny sekoly alahady mihitsy zany ary zay mihitsy ny tanjony tsy miala amin'ny sekoly alahady mihitsy ny fianarana ny soratra masina maha sekoly alahady ny sekoly alahady dia mianatra ny soratra masina inona ny lazaina ny soratra masina inona ny tantaraina amin'ny soratra masina izavy reo olona zay mandray anjara ao anatin'ny soratra masina io dia zay no antony fotoana lava ianarana ny sekoly alahady de mazava ho azy zay ny tanjony de be dehibe ny ataontsika hoe ny méthode na ny approche na ny fomba fampianatra na ny fomba fikaroka izay foroniny ny mpampianatra mba ahatratrarana izay hoe ahoana no hananan'ny ankizy fahafantarana ny soratra masina ahoana na ny fifodianana reo personage na ny fifodianana reo loahevitra maro samihafa ao anatin'ny fianarana ao anatin'ny fianarana soratra masina dia tsy mora akory satria atao zay ifaneraresan'ny ankizy ny soratra masina sy hitiavana an'le soratra masina tsy hain'ny ankizy io baiboly raha tsy tian'le soratra masina ataonao ahoana moa no zay nge mahatonga hoe misy loka ny sekoly alahady tsy mety ny sekoly tsy afa-misaraka amin'ny sekoly alahady mihitsy ny loka satria ankizy ny resahana de mantsy misy ray aman-dreny miteny atao inona moa loka tsy tena ilainy ny sekoly alahady mihitsy ny loka satria ankizy ny resahantsika eto zaza ny resahantsika eto zaza 3 taona 5 taona 10 taona 20 taona ka tsy le loka akory tsy le aza jerena masontsika olon-dehibe ny loka fa jereo amin'ny mason'ny ankizy hoe ataonao zay tsy maintsy mihitsy hitiavany ny soratra masina zay mahatonga ny ray aman-dreny tamin'izao moa efa miova be fa tamin'ny andro taloha misy ny fampiasany marionety ny flanelography ny isan-karazany tantara kely ny sketch ampanaovina ny ankizy hoe andao nareo manao tantarany Davida sy Goliata andao nareo manao tantarany le boka folo lahy andao nareo manao tantaran'lay vavavy Samaritana teo amin'ny fatsakany Sikara zany hoe tena asaina manao zay sketch mihitsy le ankizy mba hahatonga le ankizy ho tafiditra amin'ny soratra masina fantatsika tsara mihitsy fa ny fanabeazana ankizy raha mbola latsaky ny 12 taona izy de avy any amin'ny tontolo ataontsika hoe nofinofy ary ao anatin'ny tontolon'ny nofinofy le ankizy zay mahatonga ny ankizy tia angano zay mahatonga ny ankizy tia tantara satria ny anatin'ny tontolon'ny nofinofy izy no afindranao aty anatin'ny tontolon'ny tena zava-misy marina avy any amin'ny monde imaginaire no mikisaka mankaty amin'ny monde réel fantatry ny mpanabe tanora ankizy rehetra zany dia izay mahatonga ny hoe be dehibe reo karazana ataon'ny mpampianatra mba hahatonga ny ankizy ho tia le soratra masina de mamorona mihitsy ny mpampianatra mamorona mihitsy izy atao zay hitiavany hitiavan'ny mpianatra an'lay tenin'Andriamanitra dia ao anatin'izay sekoly alahady zay no ianarana
miomo chokolady moa nyvoatra nanomboka asa be deaibe ngamba mety mitovitovy aminay na tsy ariny hoe nanomboka tany amin'le cours élémentaire de cours moyen de cours supérieur de second degré de nanao essai tamin'ny androna efa zokonjokony zany hoe reo olo le fany amy 10 taona mahery no nandalo an'izany fianarana sekoly aladiny zany vao nandeha avy eo ny dingana zay vao nikisaka tsikelikely ambaratonga sy ny sisa rehetra vao tonga amin'io klasy ahitatsika azy io dia nivoatra tsikelikely fa ny totaly be de zao manao hoe natao zay nahatonga ny ankizy ahafantatra lay fototra de zao ny soratra masina rehefa voafehiny ankizy tsara ny soratra masina mahazo ny fara ataotsika hoe farafahakeliny tokony fantany amin'io baiboly io izy de manjary lasa toy ny ohatra hoe lasa tantarainao aminy tantarany Davida sy Goliata de maka ny toeran'ny Davida izy dia ary mieritreritra ny fanadinana ataony Goliata, mieritreritra ny aretina mahazoazo Goliata rehefa tafiditra tsara ao anatin'ny sain'ilay ankizy lay tantara. Zay ny sekoly alahady. Fa rehefa vita kosa lay sekoly alahady dia teo amin'ny tantaran'ny fiangonana dia zay izy vao manao ny antsoina hoe katekumena na katekomena. Tsy hoe mifampitohy akory amin'ny lafiny hoe tsy maintsy nanao sekoly alahady ny ankizy vao nanao katekumena tsy zay teo amin'ny tantaran'ny fiangonana. Ny katekumena dia tena antso mihitsy. Ny katekumena dia antso fanolora tena. Zany hoe tsy terena akory zany ankizy hoe tsy maintsy mahavita sekoly alahady ianao vao manao katekumena tsy zay loatra. Fa zavatra sasany manko samihafa mihitsy. Ny sekoly alahady dia tena adidiny ray aman-dreny ny mitaiza azy ho tiany soratra masina. Saingy adidiny kosa rehefa avy eo ny mitarika azy ho tonga katekumena. Ny katekumena de zao tena antso. Katekumena zany tsy hoe suite logique hoe rehefa vita ny sekoly alahady dia manao katekumena izy. Mety ho zay fa tsy voatery ho zay satria mety misy olona tsy nanao sekoly alahady fa nifanena tamin'ny tompo teny am-pandehanana tahaka ny Saoly teny Damaskosy de miona amin'ny tompo de manao katekumena. Zany hoe tena misy olona tsy nanao sekoly alahady mihitsy fa tonga dia katekumena no ny antso ny tompo tsy azo anaovana fitsipika zany manao hoe tsy nataon'ny fiangonana zany mihitsy ary ny fiangonana hatramin'izay tsy nanao fitsipika zany mihitsy manao tsy maintsy manao sekoly alahady ianao tsy zay loatra ny maha-katekumena na ny mahampandray fanasan'ny tompo de antso feon'Andriamanitra, bitsika Andriamanitra. Dia saingy zao kosa rehefa ao anatin'ny katekumena ny olona de zao lasa ny fotom-pampianarana no ianarany ao. Zany hoe mandritra ny fotoana mahampandray fanasan'ny tompo izy de zao lay fotom-pampianarana no ianarany ao zany hoe lalafiny doctrine. Any amin'ny sekoly alahady de fanontaniana hoe inona ny tantaraina io baiboly io? Inona ny lazaina io baiboly io? Io baiboly io tenin'Andriamanitra. Inona ny tantaraina ao anatin'ny baiboly? Fa rehefa manomboka ny katekumena kosa izy, ny pino de zao inona no inotsika? Inona ny maha-kristianina atsika? Inona zany famelan-keloka, inona zany fahotana, inona zany famonjena, inona zany trinité, inona zany fiangonana, inona ny mahafiangonana ny fiangonana sy ny sisa rehetra. Zany hoe rehefa amin'ny katekumena dia ilay doctrine na lay fotom-pampianarana maha-kristianina. Inona ny maha-protestanta, inona ny maha-FJKM, inona ny maha-kristianina malagasy zany rehetrany dia valiana ao anatin'ny fianarana antsoina hoe katekumena. Ary ny amalina ny fitaovana hoenti mamaly lay fanontaniana ireo dia lay soratra masina ianarana tany amin'ny sekoly alahady. Zany hoe zava-dehibe zany ny fananana ilay fototra. Marina fa tsy fitsipika loatra, marina fa tsy azo atao fitsipika rahateo satria antso ny maha-katekumena. Saingy zao zava-dehibe le fahafantaran'ny mpino ny soratra masina. Sahirana be mpino raha ohatra ka tsy mahana fototra soratra masina izy nefa hianatra doctrine. Zany hoe satria ny fotom-pampianarana de miainga amin'ny soratra masina. De le soratra masina ny anaranao fony fahazaza iny no hamaly re fanontaniana hoe inona moa ny dikany hoe manota, inona ny dikany hoe famelan-keloka. De lay andinin-tsoratra masina, lay tantaran'ny Abrahama, lay tantaran'ny Paoly, tantaran'ny Mosesy, tantaran'ny Jakoba, tantaran'ny Jesoa, reny rehetra reny no akana lay fanontaniana mamaly hoe inona ny maha-kristianina, inona ny famelan-keloka, inona ny fahasoavana, zay rehetra zay. Raha ohatra zany ka mijanona tenatena ny olona, ohatra hoe sekoly alahady izy
ka tsy tonga ampandray de toy ny olona ny asa tany fa tsisy namboly. Mazava ho azy. Raha ohatra ka miasa tany ianao kanefa tsisy namboly de ahidratsy ny maniry eo. Zany hoe lay ao anatin'ny sekoly alahady zany de miezaka be ny mpampianatra sekoly alahady, miezaka be ny fiangonana, mitaiza manao zay ananany ankizy vatsy momba ny fahafantarana ny soratra masina. Fa rehefa divy kosa tonga amin'ny katekimena izy de ho ampiasainy io ary ho fantany am'izay le inony de teny tahaka ny Paoly izy manao hoe fantatro am'izay zay inoko. Zao no mampiavaka ahy, zao no maha kristianina. Ary zay no mahantso azy. Satria rehefa raisina mpandray ny ankizy, raisina mpandray ny olona de mamaly an'izao fanontaniana zao. Ianao ve mino an'Andriamanitra raitsika zay baharentsika izay namonjy antsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanany? De ianao ve mino an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ianao? Zany hoe mivaly teny afanontaniana petraka ny olona ho raisina mpandray dia finoana, mino ve ianao? Ary satria mino ianao de fantatrao ve zay inonao? De zay inonao zay no ampianarina mandritra ny katekemena. Dia tokony mandalo an'izay daholo zany mpino mazava ho azy. Rehefa mpino zany ny mpandray fanasany tompo de tokony hafantatra zay inona izy. Tokony mahalala zay fototra maha-kristianina azy izy. Mahalala ny dikan'ny famelan-keloka, mahalala ny dikan'ny fiangonana, mahalala ny dikan'ny adidy, mahalala ny dikan'ny andraikitra anatin'ny fiangonana sy ny sisa rehetra. Tokony nomena azy zany, tokony ho takany zany. Fa ny dikana fahatelo anatin'ny antsoina hoe fampianaram-pinoana amin'ny fiangonana na fampianaram-pinoana amin'ny mpino de lay izy miditra ny anatin'ny sampana. Zany hoe tsy vita eo amin'ny mahampandray fanasany tompo, tsy akory ny asa fanabeazana, fa miditra ny anatin'ny sampana izy. Any anatin'ny sampana izy na any anatin'ny andraikitra misy azy avy any na ao anatin'ny fiangonana dia misy fampianarana be dehibe amin'izay indray omen'ny fiangonana azy. Io fampianarana omen'ny fiangonana io izay any anatin'ny sampana ohatra hoe dorcas izy na eseliki izy na sampaty izy na zay sampana misy azy eo de zao anizy no miaina indray ny maha-kristianina azy. Anizy no mandalina kokoa ny fampiarana ny finoana. Inona le fampiarana ny finoana? Any anatin'ny reny izy satria ianao miaina mampiarasa finoana hoe ohatra hoe inona zany, inona no ataontsika hoe ny andraikitry ny kristianina amin'ny hoe ny kristianina sy ny démocratie libérale, ny kristianina sy ny libéralisme économique, ny kristianina sy ny environnement, kristianina sy ny changement climatique, kristianina sy ny bioéthique, kristianina sy ny clonage, kristianina sy ny kolikoly, kristianina sy ny loto eny amin'ny fiarahamonina, kristianina sy ny be dehibe reo olana be dehibe, kristianina sy ny fanabeazana, kristianina sy ny fitaran'ny tanàna, kristianina sy ny fiainana an-drenivohitra, kristianina sy ny fiainana ambanivohitra. Zany rehetra dia fandaliana mpinoana tokony ataon'ny mpino, ary aiza ny manao zany ao anatin'ny fitandremana misy azy izy manao zany, ary ao anatin'ny sampana misy azy. Zany akory tsy andrasana hoe conférence lehibe atao any amin'ny synode lehibe na conférence lehibe atao any amin'ny sodam-paritany na conférence be dehibe, fa eo anivon'ny fitandremana, eo anivon'ilay sampana misy ilay fitandremana no manao zavatra tahaka izany mba hananana mpino mahavaolana. Raha vao tsy lalipaky zay fitezam-panahy zay fa mijanona eo amin'ny lesin'ny sekoly alahady na mijanona eo amin'ny lesin'ny katekemena de tsy mahavaly fanontaniana izy. Zay mahatonga ny kristianina indray hoe latsaka ao anatin'ny kolikoly ka tenen'ny boky noabolana hoe lasa fatrapitiarena fotsiny. Zany hoe lasa materialista izy. Materialista izy satria tsy voataiza tsara. Materialista izy satria tsy masaka ilay fahafantarana amin'ny fampiarana ny finoana. Raha sanatria tsika ka sandra mijery, sanatria mijery ohatra hoe ny vavolombelon'i Jehovah. Zany vavolombelon'i Jehovah zany ngera hianatra sohatra masina tsisy hevitra raha oharinao amin'ny ataovy hoe ny protestanta tsotra. Protestanta tsotra sady kamo miala tsiny, ndraindray kamo mamaky baiboly, tsy de mazoto mentoroteny, tsy hitanao, tsy engagé. Hany ka raha vao ozongozon'ny olona fotsiny hoe sabata nge ka tsy lahatra fa sabotsy de fa tsy mahavaly fanontaniana. Raha vao ozongozon'ny sasany fotsy manao hoe tandremo fa mibatisa ny sasany ke tsy izy fa batisa ny olon-dehibe any izy de menjera tonga de mizongozona. Tandremo fa raha vohatra ka ny fiangonana anke tsy anaram-piangonana no izy fa fononan'i Jesosy zany de zay fiangonana rehetra idiranao de mety daholo de manaiky tokoa. Satria nahoana? Satria tsy mafy teo amin'ny fampiarana ny finoana.
Ny janona teo atenatenany de toy ny tany voasy fa tsisy namboly. De zay hafa ny mamboly eo. De mila fitandremana zany driavako. Rehefa mitaiza tanora isika, amin'ny boky no ambolana de zay mihitsy. Ary amin'ny fiangonana de reo aza donoina. Raha tianao ny tombo amin'ny finoana, de mandalo an'ireo tsara ianao. Ary io tsy misy hoe tara, sy hoe za tsy nanao an'izany tam'zao, fa tsy tara azonao atao fa ny zava-panahy io. Dia azonao atao tsara ny manatevina ny finoana, anjaran'ny sampana ao anatin'ny fiangonana no mameno ataontsika hoe ny anjaran'ny sampana, ny fikambanana ao anatin'ny fiangonana, tsy hoe variana manao mividy tenue fotsiny na tsy hoe ratsy akory manao tenue, fa le hoe tena manamasaka le mba hananana kristianina vavolombelona ao anivon'ny fiarahamonina, eo anivon'ny fianakaviana. Fa rehefa tena latsapaka azon'ny kristianina tsara ny fampiarana ny finoana, de zao tsy miala amin'io izy. Raha sendra mifanena amin'ny mpino advantiste ianao ohatra, sarotra amin'ny mpino advantiste mihitsy ny hoe hiasa sabotsy. Sarotra amin'izany. Sarotra amin'ny mpino advantiste mihitsy zany hoe hiasa sabotsy. Fa maninona ny kristianina FJKM ohatra na ny protestanta tsotra, ny tsy alady ary ny andro tsy miangona izy fa lozana manao takosy na heveriny hoe malalaka be eo, fanahoana? Satria eo am'ilay dingana fahatelo lay hoe tena fampiarana ny fandalinana sy fampiarana an'ilay finoana amin'ny andavanandro mihitsy. Hoe tena programa n'lay olona mihitsy hoe ohatra miresaka tsika manao hoe miresaka matetika filozofia tsika eto, ny olana ngedy zao tsy ampy any fandaliana-pinoana ny kristianina, de lasa ny filozofia an'izao tontolo zao lasa mamena. Ohatra hoe any anivon'ny sampana tanora ianao, raha afaka miresaka tsara, fa maninona mono hoe maharatsy na mahatsara ny mandoko volo, maninona ny maharatsy na mahatsara ny tatouage, maninona zany rehetra ny zavatra any anatin'ny fampiarana ny finoana no iainana ny zany hoe efa mahalala, manana fototra zao ohatra masina le mpino, ary manana fototra doctrinal ara-poto-pampianarana mazava, de afaka miresaka tsara izy, afaka manana discernement tsara izy hoe zao zany no tokony ataoko. Ravako malala, tsy de mora akory ny mitaiza ny manana olona matotra ara-pinoana araka ny tenin'ny apôstôly Paoly. Fa io tsy hoe miankina amin'ny fiangonana ihany, fa miankina amin'ny tsirairay avy koa, miankina indrindrindrindra amin'ny fianakaviana, miankina amin'ny fitezana. Zay ny mahatonga ny Calvin tena nampianatra mihitsy manao hoe tena adidiny ray aman-dreny ny mampianatra anjana ny sekoly alahady. Io zany aloha de tokony na iza ray aman-dreny dia tsy mbola nisy fikambanana na ray aza nanaovana voady teo amin'ny alitara fa tsy ny sampana sekoly alahady. Tsy misy mihitsy zany rehefa mitondra zaza atao batisy ianao de mitemana hoe zahay dia manaiky fa hitondra ny zanakay ho Dorcas, tsisy an'izany na manaiky izay hitondra ny zanakay ho STK. Fa ny any fampifantananao de zao manaiky hampianatra ny zanakay ho sekoly alahady zay. Zava-dehibe zany ny sekoly alahady satria eo ny fototra. Andradray mo everitsika ndradray tsika ray aman-dreny ary mampiavaka rizy na lasa ataontsika tahaky ny raran'olon-dehibe ny sekoly alahady. Tsia tena eo ny tena fakana fototra. Ny zaza vao manomboka afaka amin'ny teny izy de efa tokony ho any amin'ny sekoly alahady. Zay dia sarotry rehefa avy eo ny mameno, ary tokony ho tohizana ary tokony ho entanina ny mpino hiroso amin'ny katekômeny antso io zany tsy terena. Ny ataontsika hoe ny protestantisme amin'ny 20e siècle ny 340 no nanome toerana an'ilay hoe tsy hoe conversion individuelle, zany hoe mivokatry ny mouvement pentecôtiste. Vokatry ny mouvement pentecôtiste taty ambadiky ny ady lehibe voalohany no niteraka an'ilay conversion individuelle, niteraka an'ilay hoe ianao ve fa converti, ianao ve fa nandray an'i Jesosy, zany hoe lay hoe za nandray an'ny tompo dia iny le natonga an'le hoe lay fibebahana, ary nisy moa avy am'ilay hoe batisan'ny fibebahana, tsy diso akory reny. Fa ho an'ny fiangonana ataontsika hoe ny tranainy tahaka ny réformé, tahaka ny FJKM, tahaka ny FLM de zao, raha miatrao fanontaniana ny zokiolona tany aloha mitenena hoe fa nandray an'i Jesosy izy manao hoe ahoana moa tsy nandray an'i Jesosy za ke sekoly alahady, za diakona, za efa ahoana moa zany tsy nandray an'i Jesosy za efa nasan'ny tompo. Fa tena zay mihitsy no izy, zany hoe toy ny
toy ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra zany hoe dinim-bola zaza de efa nifanerasera tamin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny soatra masina dia rehefa tonga mivahalehibiazana de efa niaraka tamin'ny tontolo teo foana mandrakariva no zany tsy de fanontaniana mipetraka loatra ho an'ny fiangonana protestanta réformé hoe efa nandray an'i Jesosy ianao sa efa nandray an'i Jesosy satria za vita batisa nandray an'i Jesosy satria mpanefana azamin'ny tompo fa tsy hoe nisy zavatra manokana nitranga teo amin'ny fiainako hoe narary de sitrana na jamba de nahiratra zay zany vao hoe nandray an'i Jesosy fa amintsika de zao atro ny fony fahazaza de efa nifanerasera tamin'ny tenin'Andriamanitra de efa nampahafantarina ny resaka tamin'Andriamanitra de efa nampahafantatra ny aina ny tenin'Andriamanitra. Re afako ity boky Nobolantiara de mampianatra antsika am'ireo lafin-javatra telo ireo. Tiavony soratra masina, tiavony tenin'Andriamanitra. Fataro ny finoanao ary aino ny mahampino anao. Tsy vitanao zany raha misaraka am' Jesosy ianao. O Jesosy, tsy mahay manao na inona reo raha misaraka amiko. De miarah am' Jesosy fa Jesosy le tena teny velona. Izy ny manazava anao. Jesosy lay fiainana. Izy ny mampianatra anao ny finoanao sy mitaiza ny finoanao. Jesosy lay mampitoetra ny fanahiny ao anatinao ahafahanao miaina ny tenin'Andriamanitra. Ivavaka sika. Tompo misoranao zay no ny amin'ny soratra masina. Sorany ny amin'ny boky Noabolana zay mampianatra anay ny amin'ny mahazava-dehibe ny teninao, ny fahatahoranao Andriamanitra, ny fiainam-panahy. De mampahirezana i Tompo mbo handeha araka ny sitraponao. Misaorany amin'ny tamin'ity herinandro ity. Misaorany ny amin'ny fitahim-pasoavana anomenao anay ary dia mametraka ny herinandro vaovao rahampitso sahady eo am-pelantananao. Da io Tompo ny fiainanay mba ho tia ny teninao. Ataovy mahavaolana amin'ny finoana zay mba tsy atambolombolo ny fampianaram-pinoana diso mitranga etsy isero. Ary ampianary zay mba hampiatra ny teninao, mba olo ny fiarahamonina kristianina, mba kristianina modely, kristianina fanasina sady fahazavana. De io ny herinandro vaovao apetraka sahady eo am-pelantananao, ho herinandro ny fanompona sy ny fifaliana, ny fanetretena sy ny fitiavana. Misaotra Jesosy. Amen.